Zay ny amin'iny fa fotoan-dehibe ho an'ny mpino silamo ny sabotsy 13 ny volana desambra lasa teo satria de vorolanina teny amin'ny CCI vato ireo mpino silamo nanamarika ny fisengerenan'ny taona naterahan'ny mpaminany de Mohamad zany vorolanina izy ireo araka ny fanambara teo ary nisy ny fandaharam-potoana ny fanandrify tamin'izay. Ny sabotsy 13 desambra lasa teo no andro nentin'ny fikambanam-be ny mpino silamo eto Madagasikara na ny GFCMM nankalazana ny naterahany mpaminany Mohamad. Ny bantoerana tamin'ity fankalazana ity ny fivoezana ny fifankatiavana ny sy ny firaisan-kina amin'ny mpiarabelona rehetra singa izay mitondra any amin'ny fampandrosoana eo amin'ny fiarahamonina. Teny amin'ny CCI vato no nanatanterana izany fankalazana izany ka voromaro ireo mpino silamo sy ireo fikambanana silamo misy eto Madagasikara. Tamina fety be izany fankalazana izany dia nanasa olo-mpanjakana sy manam-pahefana ary ireo diplomaty miasa eto Madagasikara ny GFCMM. Namaly ny fanasana ary nanotrona izany fankalazana izany General Andriamavaly Girard, sekretera-mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena, ny Prime Ministre Teolo Monja Rondefo. Tazana teny toerana ihany koa ny ambasador'ny Iran miasa somonina eto amintsika. Ny General Andriamavaly Girard, sekretera-mpanjakana medidiny gendarmerie pirenena dia nilaza tamin'ny fandraisam-pitenenany fa vonina anampy ny fianakaviam-ben'ny mpino silamo eto Madagasikara ny gouvernemanta amin'izay rehetra ataon'izy ireo an'ny mpiarabelona. Ny dira ireo ezaka maro vitan'ny fianakaviam-ben'ny silamo teo amin'ny sehatra rehetra nahitana izany ihany koa ny General Andriamavaly Girard tamin'ny anaran'ny gouvernemanta malagasy. Yeah.